mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faliana ny avako malala no iarabanantsika tratra ity sabotsy fa 12 ny volana oktobra ity. Ny bokin'ny Ezekela mpaminany no mofonaina ry avako. Ezekela toko 7:20. Ezekela toko 7:20 ny andiny 7:20 ka hatramin'ny andiny 12 no voalahatra ry avako izay ho mofonaina antsika. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany mofonaina izany. Moa sitrako akory va ny fahafatesan'ny ratsy fanahy Jehovah Tompo fa tsy nialany amin'ilany alehany mba ho velona izy. Fa raha ny marina ny miala amin'ny fahamarinana ka manao meloka ary manaraka ny fahavetavetana rehetra izay nataon'ny ratsy fanahy, ho velona va izy? Ny fahamarinana rehetra izay nataony dia tsy ho tsarovana noho ny fahatsoany izay nantsoiny sy ny fahotana izay nanontany dia ho faty izy. Nefa ho ianareo tsy marina ny fitondran'ny Tompo. Mihaino angery Israely, moa ny fitondrako fa ny tsy marina. Tsy ny fitondranareo fa ny tsy marina. Raha ny marina miala amin'ny fahamarinany ary manao meloka ka maty amin'izany dia maty noho ny heloka nataony ihany izy. Ary raha ny ratsy fanahy miala amin'ny faharatsiany nataony ka manao izay tsy marina, manao izay marina sy mahitsy dia ho velomin'ny fanahiny. Raha mahita izy ka miala amin'ny fahatsoany rehetra izay nataony dia ho velona tokoa izy fa tsy ho faty. Nefa hoy ny taranak'Israely, tsy marina ny fitondran'ny Tompo. Ny taranak'Israely, ny fitondrako fa ny tsy marina, tsy ny fitondranareo fa ny tsy marina. Koa samy ho tsaraika araka ny ataonareo avy ianareo taranak'Israely, hoy Jehovah Tompo. Midodika mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra, dia tsy ho tonga fahatafitonana mahameloka anareo intsony izany. Hisolo afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra izay nataonareo ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao ho anareo. Fa nahoana no ho faty anareo taranak'Israely? Fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty hoy Jehovah Tompo, koa mibeba ianareo mba ho velona. Ray masino, manao masinana ny fahamarinana ny tenao no ho fahamarinana. Amen. Isan'ny teolojia deutéronomiste, any boky Deutéronomie zany, ny fanazavana ny hoe Andriamanitra dia mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka. Saingy raha mijery an'io ataontsika hoe contexte ny Deutéronomie tsika na ny lalàna deutéronomiste dia samy hafa ihany amin'izay mitranga aty amin'ny bokin'ny Ezekela mpaminany. Aty amin'ny boky Ezekela mpaminany dia amin'ny toko 7:20 andiny 1 sy 2 dia nisy fomba fitenenana manao toy izao Ezekela mpaminany. Nahoana ianareo no manao izao ohabolana na izao fomba fiteny izao ny hoe ny ray ny mihinana voaloboka marikivy koa ny zanany madilo. Izany hoe norohitin'ny zanak'Israely zany teo amin'ny fomba fijeriny ny fiainana ny hoe ny heloky ny ray dia manjary heloky ny zanaka. Ny ray ny mihinana voaloboka dia ny zanany manjary ny ray mihinana voaloboka marikivy dia ny zanaka ny manjary madilo nify. Ahitsiny Tompo analan'ny Ezekela mpaminany zany fomba fijery zany eto. Fomba fijery izay manao hoe ny tsirairay dia tsaraina araka ny asany. Ny tsirairay dia tompony andraikitra amin'izay tsy nety nataony teo am-pelantanana teo imason'Andriamanitra. Raha ohatra ka jerentsika amin'ny fijerin'ny Ezekela mpaminany zany dia izao manazava zany Ezekela manao hoe tandreminareo tsara fa izay ataonareo dia nareo ihany no milanja azy. Tsara no ataonao dia tsara ny vokatry ny fitahin'Andriamanitra eo aminao. Tsy mety nataonao dia izao tsy mety koa ny miatra eo aminao. Fa tsy ny hoe ny tsy fahombiazanao dia hazavainao tamin'ny heloka hoe za matoa tsy nahomby dia izao diso zany ro ray aman-dreniko. Araka ny antsika eo amin'izao toko 7 ilay momba n'ilay lehilahy teraka tsamba dia nametra-panontaniana ny Jios satria ny Jios indrindra ny fariseus sy ny mpanorandalana izay natanjaka be tao amin'ny teolojia deutéronomiste. Dia izy manao hoe zao no izy iza ny nanota ty lehilahy ty ve sa ny ray aman-dreny
no de teraka jamby izy. Zany hoe amy fomba fijery teo amin'ny jiosy zany tamin'ny fotoan'andro de ny hoe matoa misy zavatra tsy nety eo am'le zanaka dia na le zanaka sy nanolo tsy nety na ny ray aman-dreny ka tena anjary nandova zavatra tsy nety ilay zaza na lay zanaka teo aoriny. Araka ny fomba fiteny manao hoe nahoany nareo no manao hoe ny ray no mihinana voaloboka marikivy ko ny zanany madilo nify. Zava-dehibe roa no aseho nyty mofinaina zay volantsika izay mena atsika ity zany ry havako, mamaly an'izay fanontaniana zay. Apetraky ny tombo tsara manao hoe okaloha hazava fa tsy sitrako ny fahafatesany ratsy fanahy 2024 fa nialany amin'ny aleny mba ho velona izy. Zany hoe mahamaika an'Andriamanitra tsy ny mahafaty ny ratsy fanahy akory. Teo amin'ny jiosy mantsy a de ny fijeriny hoe ny ratsy fanahy de tsisy ilana azy, ny ratsy fanahy de tokony ho faty. De hoy Andriamanitra eto manazava manao hoe tandremo tsara fa tsy ny fahafatesan'ny ratsy fanahy akory ny mahamaika an'Andriamanitra fa ny fibebahan'ny olona. Ina dika zany ry havako? Ny dikany de ny hoe Andriamanitra dia manana planina tsara ho an'ny olombelona ka tsy ny fahafatesan'ny olombelona akory ny tanjon'Andriamanitra fa ny andehanan'ny olombelona amy lalana tsara. Raha ohatra ka mijery tsika ry havako am'izao ataotsika hoe toetrandro iainantsika zao a de malaky mora mitsara isika. Ndraindray mametra-panontaniana tsika manao hoe nahoana no Andriamanitra nahoana no misy olona ratsy de mbola avilanao ratsy eny any izy. Fa nahoana ny tonga de aringanao fotsiny ratsy fanahy, nahoana ny tonga dia mbola avelanao misy efa fantatra fa misy ratsy eto am'zao tontolo zao fa aiza Andriamanitra, misy ve Andriamanitra ka maninona no avelany mbola hanjaka ihany ny ratsy, nahoana mbola avelany hanjaka ihany misy mpamono olona, mpangalatra, mpanao herisetra sy ny sisa rehetra. Dia bokin'ny Ezekely eto mamaly manao hoe ny planin'Andriamanitra nge tsy niaringana ny olona. Ny mpaminany de milaza manao hoe tsy misy olona marina nge na iray ary. No zany de ny mahamaika an'Andriamanitra tsy ny handripaka atsika fa mahamaika an'Andriamanitra de niova atsika. Ary dia asehon'ity faminaniana ity koa ny lafiny faharoa lehibe de ny hoe izay nataonao de ianao ihany no mioty azy. Raha ohatra ka tsara ny olona anankiray ka niova nanao ny ratsy izy de adino le tsara nataonao Ezekely ampaminany. Fa ilay ratsy nataony no tsaroana. Lay ratsy nataony io zany lay ankehitriny zany ny zava-dehibe amy lafin'ny fotoana. Zava-dehibe amin'ny Ezekely ampaminany zany lay présent. Tsy hoe nanao ny tsara zany a tany aloha kanefany am'izao fotoana ankehitriny zao a nanao ny tsy nety dia tsy lay tsara tany aloha no tadina fa lay vanim-potoana ankehitriny. Zany hoe ny zava-dehibe zany de zao inona ny nataonao ankehitriny, tsara sa ratsy. Raha ohatra ka nanao ny ratsy le olona anankiray ka mibebaka izy ankehitriny de voafafa ny fahadisoany. Fa raha ohatra ka nanao ny tsara izy ka niala tamin'Andriamanitra izy ankehitriny de adino lay ratsy. Zava-dehibe zany io ankehitriny io. Zay mahatonga ao am'bokin'ny ao amin'ny asan'ny apôstôly miteny manao hoe Andriamanitra ninitsy nijery ny andron'ny tsy fahalalana fa ankehitriny izy de mandidiny olona hibebaka. Lay ankehitrininao io zany no tena zava-dehibe. Tsy lay lasa akory, tsy lay tombana no avy kokory fa lay ankehitriny io. Io zany no mametrahana fanontaniana hoe manahoana ny ankehitrininao zao? Fiainana miaraka amin'Andriamanitra ve ny ankehitrininao sa fiainana misaraka amin'Andriamanitra? Dia ny bokin'ny Ezekely ampaminany eto mamahorana mazava tsara manao hoe mametraha fanontaniana amin'ny ankehitrininao de mibebà mba ho velona ianao. Fitaomanan'ny olona hibebaka zany ny Ezekely ampaminany eto amin'ny ankehitriny hoe mibebà zao ianao mibebà. Fa io ankehitriny io dia tian'ny tompo hiova ianao. Io ankehitriny io tian'ny tompo hanana fo vaovao, tian'ny tompo hanana fanahy vaovao, tian'ny tompo hanana fiainana vaovao miaraka aminy amin'ny andininy fa 1 amby 3 tapany faharoa. Ry havako
ny zava-dehibe zany de zao, tsy ny fitanisana ny tsy nety nataonao tany aloha, tsy zay ny zava-dehibe. Za ange inona amin'ny ratsy efa nataoko, tsy zay ny zava-dehibe. Tsy ny fitanisana ny ratsy nataoko na firehariana tam'izay tsara nataoko, tsy zany ny zava-dehibe. Fa am'izao fotoana itenenantsika zao, manahoana ny fonao, madio ve? Manahoana ny fanahinao, madio ve? Manahoana ny fanorantenanao, madio ve? Zay ny zava-dehibe. Ary fa telo zay aseho rezekera-paminany eto de zao, hoy koa manazava manao hoe tandremo nareo manameloka hoe miangatra Andriamanitra, diso ny fomba fitondran'Andriamanitra, sy ny sisa rehetra ny fitondranareo ny diso ny tompo, satria nareo mieritreritra fa ny eloko ny ray de mivaly any amin'ny zanaka, ny hoe ny ray mihinana voaloboka marikivoka de ny zanany nanao dilonify, fa izao ny tompo, samy miatrika mizaka zay tsy nety nataony. Ny teolojian'ny Calvin de manamafy an'izay mihitsy araky ny fomba fijery calviniste ny hoe zao no izy, enao de tompon'andraikitra amin'ny fanoloran-tenanao, ny tsirairay no tompon'andraikitra am'izay zavatra natao teo anatrehan'Andriamanitra. Ary zany tsy mampitombona ny atao hoe nataontsika hoe ny ozona ohatra, hoe dia ny ozona de manao hoe anka dia zao zavatra mitranga amiko zao de vokatry ny tsy nataon'ny ray aman-dreniko, nisy ozona nataon'ny ray aman-dreniko de natao tamin'ny ray aman-dreniko de tonga ty amiko zany ozony zany, de maty foana tao amin'ny hazo fijaliany Kristy raha zay ny fisainantsika ry havako, maty tao amin'ny hazo fijaliana foana Kristy, fa ny hazo fijaliany Kristy no efa nandrava ny ozona rehetra, rehefa ao amin'ny tompo de zao tsisy ozona intsony, afaka ny ozona, maty foana Kristy raha ohatra ka hoe kristianina anao de mbola mieritreritra manao hoe mahatonga akoatr'izao angamba de noho le ozona natao tany, sa nisy nanozona tany hoe fadin'izao tsika, nisy nanozona tany de zao hoe zay mahatonga ohatry hoe diso tanteraka mihitsy. Ny antony nahafatesan'ny tompo tao amin'ny hazo fijaliana de zao nandravany ny fatoran'ny ratsy rehetra, na inona dia ndravany zany hazo fijaliany Kristy zany, noho zany de fo vaovao sy fiainana vaovao ary tompon'andraikitra ny fiainanao ankehitriny ianao. Zay mahafinaritra amin'ny protestant. Protestant zany de manazava manao hoe eo ampelantananao ny fiainam-panahinao, ary eo ampelantananao koa ny fahombiazanao na ny tsy fahombiazanao amin'ny fiainana. Ndradray mantsy misy olona mieritreritra manao hoe za tsy tafita satria amin'ny fiainana, satria ny tokantranona nabeazana ohatr'izao, ny fiainan'ny ray aman-dreniko tahak'izao, ny fianakaviana ny mpirako tahak'izao, za mipoitra tao anatina fianakaviana tahak'izao, noho zany dia tsy nahomby tsy tafita tsy zay mihitsy amintsika protestanta de zao tsy zay ny fanazavana ny tsy fahombiazanao, fa ny fanazavana ny tsy fahombiazanao de zao enao ihany, miankina aminao, azonao atao ny tafita, azonao atao ny faly, azonao atao ny mandroso, azonao atao ny miorona amin'ny finoana rehefa tianao zany, miankina aminao zany. Mahafinaritra be ny fomba fijeriny Calvin am'zany, manome andraikitra ny tsirairay, fa tsy manilika ny andraikitra ny an'ny tsirairay. Any amin'ny hafa, tao anatin'ny fomba fampianarana tamin'vanim-potoanan'ny moyen âge de nisy fomba fampianarana tahak'izao manao hoe ny olona de tsaraina amin'ny fampianarana zay nomena azy. Zany hoe raha ohatra zany anao de ianao zany tsaraina amin'ny am'izay zay zavatra nampianarina anao, de zay nampianatranao an'iny ny diso ohatra. Fa amin'ny rehefa tonga ny fantsipavahana de nahitsy ny fantsipavahana zay hoe tsia, tsy tsaraina arak'izay zay nampianarina anao ianao, fa tena tsaraina arak'izay fihetsika ao, arak'izay tokony hitsarananao fotsiny zao, fa tsy hoe satria zao ange ny nampianarina ahy de tsy diso ahy, tsaraina araky ny tam'izany fotoana zany de hoe tsaraina araky ny finoan'ilay mpampianatra. Zay mahatonga amin'ny protestanta tsy nampiasa ny antsoina hoe directeur spirituel intsony, satria tam'izany fotoana zany, tamin'ny vanim-potoanan'ny moyen âge de ny hoe na Martin Luther ary mbola nanana zany Martin Luther de nanana directeur spirituel antsoina hoe Stopitz, ka tam'izany fotoana zany zao Martin Luther de tsaraina talohana protestanta zany, de tsaraina tam'izay zavatra nampianariny Stopitz satria iny ny directeur spirituel. Fa ny protestanta nandahana zay hoe tompon'andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra ianao,
io zany tsy manao hoe satria dada mpisotro toaka dia tsy maninona raha ohatra ka misotro toaka aza, tsy diso satria dada mpisotro toaka noho zany de zao mampitonga mpisotro toaka de i dada ohatra zany sanatria misy an'izany, na hoe ny ray aman-dreniko de niaina tao anatina fianakaviana ohatra hoe asa tsy fantatro ohatra hoe tsy mendrika tahak'izany maha olombelona no zany de zao mazava ho azy tsy zay nahatonga tsy mendrika amitsika protestanta tsy zany satria toy ny teolojia Ezekely tony manazava aminy hoe tsia tsy io satria tsy nety ny fianakaviana ny pronao de manana afaka hiteny hoe zay nge ny nahatonga tsy nety zay nge nahatonga mpisotro toaka satria nisotro toaka ny fianakaviako, na hoe satria zany mipona tao anatin'ny fianakaviana ratsy fitondratena de tokony ratsy fitondratena koa tsia tsy zay mihitsy, azonao atao tsara manana safidy malalaka izay andraikitra zay tena maha protestanta atsika hoe tompona andraikitra amin'ny fahombiazanao ianao, tompona andraikitra koa amin'ny tsy mety ataonao ianao fa tsy maniliky zany amin'ireo ray aman-dreninao na maniliky zany amin'ireo razanao manao hoe anka le razanay nge ohatra zao hoe tsarain'Andriamanitra arak'izay nataony ny razana sy ny ray aman-dreny fa ianao dia manana safidy mazava ny ahomby eo ampelantananao ny fahombiazanao satria Andriamanitra fitiavana, satria Andriamanitra nay ny zavatra rehetra azonao atao tsara zany, zay le hoe ankehitriny mibebaka azonao atao ny manova ny fiainanao amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Ndre tsika io tsika teo manilika ny tsy fahombiazantsika amin'ny ray aman-dreny tany aloha na amin'ny razana tany aloha tsy zay loatra, tsy zay mihitsy tsy izy re mety nisy tsy nety nataony razantsika tany aloha izy zany tsain'Andriamanitra am'izay izy ave aza tsarainao izy avy alao Andriamanitra ny tsara azy mazava zany mizara be deaibe tsy fantatrao nataony ray aman-dreny tany aloha tsy fantatrao ny fibebahany tsy fantatrao ny ankehitriny tany fa azy sy Andriamanitra iray fa ny anao kosa ankehitriny de zao azonao atao ary andrasan'Andriamanitra aminao ny fibebahana de miova dia miova saina miova fo miova fanahy ary dia eo ampelantananao am'izay ny fahombiazanao enao sy ny tompo am'izay. Izay toe-tsain'izay no nahatonga ny olona ny teny manao hoe io toe-tsaina individualiste io izay miroborobo nanomboka aty amin'ny taonjato sivy amby folo dia vokatry ny protestantisme satria ny protestanta dia nanome toerana ny tsirairay, nanome toerana ny fandraisana andraikitry ny tsirairay, nanome toerana ny fibebahany tsirairay hoe eo ampelantananao ny fibebahanao zany hoe zay mahatonga ny protestanta nanao antso aviny hoe ny famonjena dia individuel zany hoe za no vonjen'ny tompo za no mibebaka za mila mandray andraikitra amin'ny fitondrana ny fiainam-panahiko ary zay rehefa nijerena de nanjary rehefa nitariny zay zavatra eto amin'ny lafiny fiainam-panahy de nanjary niainana koa tao anatin'ny toe-karena nanjary teraka ny fanazavanany hoe mahatonga Max Weber ndray maka ny teny manao hoe ny kapitalisma nge nisy faka protestante avy amin'ny toe-tsaina protestanta hoe mandray andraikitra ianao, tompona andraikitra ianao, ianteheran'ny tenanao, ianao ny voalohany miantehitra amin'ny tenanao, ianao ny voalohany miantehitra amin'ny am'izay mety ho fahombiazanao. Miavako ity boky Ezekely ampaminany zay zara mofainao antsika ety zany de mananjava andreo lafin-javatra telo ireo. Andriamanitra ny planiny de zao ny fahavelomantsika bia ao am'izay fahavelomantsika zay tsika azotsika atao ny velona, azotsika atao ny sambatra, azotsika atao ny mahomby rehefa mibebaka sika, rehefa mibebaka mibebaka eto izao hoe miova fisainana mihitsy tsy amy lafiny ara-panahy ihany io mazava tsara io tenenin'ny Ezekely ampaminany io hoe fo vaovao sy fanahy vaovao, fo vaovao sy fanahy vaovao, lay fo de lay antsoina hoe leb lay mieritreritra teo amin'ny jiosy de ny leb ny mieritreritra ny fo no mieritreritra ny fo no mitahiry ny maha izy azy ny olona no zany dia ny dikany hoe fo vaovao hoe de milaza mihitsy lay fiovantsaina, lay fiovantsaina, lay fiovan'ny fieritreretana, ny fiovan'ny ovay zany ny fomba fitantananao ny volanao zay raha teny hoe fo vaovao, ovay ny fomba fitantananao ny fotoananao, ovay ny fomba fitantananao ny fahasalamanao, ovay ny fomba fitantananao ny fifandraisanao amin'ny mpiarabelona aminao, ovay ny fomba fitantananao ny fanananao, ovay ny fomba fitantananao ny fifandraisanao amin'ny mpiara-miasa aminao, zay le hoe ao anatin'lay fo vaovao dia
raha manovan'izay tsika amin'io ankehitriny manovan'izay ho aizy manovan'izay ifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra de velona isika de sambatra isika ary dia igny ravako malala tsy olona mora manome tsiny ireo loharano miporana isika manao hoe any malagasy matoatsika mahantra ohatr'izao reo razantsika koa nge mpanompo sampy matoatsika ohatr'izao de tsy zay avelao ny razana ho any zay ray aman-dreny avelao izy ho any efa izy sy ny tompony any efa ny tompony ny tsara azy fa zao na inona nataon'ireo olona tany alohantsika ireo de zao miankina amintsika ny ankehitriny-tsika rehefa mibebaka sika tsy miatraika amintsika mihitsy ny vokatry ny nataon'ireo olona tany aloha rehefa ohatra ka ao amin'ny tompo isika na inona nataony tany na tsara na ratsy dia iny azy sy Andriamanitra fa zao ny ankehitrininao de zao enao no iankinan'izany ary afaka miaina amin'ny fiadanana afaka miaina amin'ny fifaliana sy ny fahasambarana ianao raha io ankehitrininao io apetraka ao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiovana amin'ny alalan'ny fibebahana zany dia manefy olona andray andraikitra tompo any anafanany fona ry avako malala ary ny tompo hitaniry ianao amba hoe ho ampela-tanan'ny tompo io ankehitrininao io andrasan'ny tompo fibebahana andrasan'ny tompo fiovampo andrasan'ny tompo fiovantsaina io ankehitrininao maika ny tompo te hanasitrana te hamonjy te hanafaka fa isika ry avako malala no manao andraso de hoe ny tenin'ny Zezekela mpaminany manao hoe koa mibebà ianareo mba ho velona ivavaka sika tompo aosoranao izy ny amin'ny fahazavan-tsaina omenao anay amin'ny alalan'ny teninao mampianatra sy mampahery anay fa mahamaika anao de ny hamonjy anay tsy planinao tsy sitraka ao ny fahafatesany ratsy fanahy tsy Andriamanitry ny fahafatesany anao fa Andriamanitry ny fahavelomana ka de tianao ny hahavelona anay eo ambany fahasoavanao de mivavaka ary zay tompo ataovy mahay mandinika ny ankehitrininay ao anatin'ny fo madio ka ibebahanay am'izay rehetra mety ho tsy mety nataonay taminao na nataonay tamin'ny mpiarabelona taminay saotra tompo manazava aminay fa raha manao ny tsara zahay amin'ny ankehitrininay fanaraka amin'ny sitraponao amin'ny ankehitrininay de ho velona izahay ho sambatra izahay saotra noho ny amin'ny azo fijalian'i Jesosy Kristy zanakao zahay nanafaka anay tamin'ny ozona rehetra nanafaka taminay tamin'ny fandriky ny ratsy nanafaka taminay tamin'ny etraketraky ny ratsy fa mahatonga anay kosanana fo vaovao noho ny amin'i Jesosy Kristy mpamonjy saotra tompony amin'izao faran'ny herinandro zao de raha nety nisy nampalahelo anao nataonay tamin'ity herinandro ity de mifona aminao zahay iovy ny fonay hiatrika ny herinandro vaovao rahampitso ary amin'irao fo zahay mba hitoetra mandrakariva mba amin'ny fahasoavana misaotra noho ny fitahina misaotra noho ny soa maro samihafa nomenao anay tamin'ity herinandro odila ity de atolotra ianao nitera sy ny laza Jesosy fampitoero aminay ny fiadarana sy ny fifaliana hatrany amen